Ahoana ny hevitrao momba n'ilay CES satria anatin'ny iray amin'ireo didy fito nalatsaky ny GICAM ny fanavozana ny CES dia ireny mo tanteraka ny sitrapon'ny GICAM ary dia nikoropaka nampitsara na mpanao politika nampanjary n'izany didy izany dia lany ary niova ny mpikambana teo anivon'ny CES efa nisy moa ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny 9 aogositra nisy ny didy mpanjakana manendry ny mpikambana 17 ao amin'ny CES vaovao voatendry ny filohan'ny CES vaovao Andriamatoa Rakotomanga François mba antaniko ny hevitrao Andriamatoa Raintsoanary andamina sy amaolana ve ny fananganana CES vaovao sa voamia ampy vorovoro sy anakorotana indray ny raha eto Madagasikara. Misaotra anao namana Ismaël, raha boriborina ny valin'ny teny izao no azoko lazaina. Ampikorontana ary hiteraka ady an-trano matsiravina satria izany no tanjona kendreny fianakaviam-be raisam-pirenena amin'ny alalan'ny didy fito na apetrany. Ary tsy za irery no mahita an'izany fa maro no mampineny lakolosy fanairana. Anisan'izany ny ankolafy Zafelbert tamin'ny 17 Aogositra lasa teo. Hoy Andriamatoa Omar El Kami Mektoub mpitondra ny teny ny ankolafy Zafy. Mba tsy ho vaky eto ny ady an-trano raha vao ny senity sy ny CES hoy izy ka avereno amin'ny ministerany atitany ny fikarakarana fifidianana, avereno amin'ny HCC ny fitsarana fifidianana. Atomboko amin'ny mpitsara ny famakafakana mikasika an'ity CES ity satria resaka fitsarana no atao. Hoy Andriamatoa Arnaud Marius Auguste filohan'ny SMM araka ny gazety Courrier de Mada tamin'ny 2 Aogositra fintiniko tahaka izao. Tsy azo ovana hoy izy ny didy mpitsarana navoaka ny CES. Tsy misy didy mpitsarana tonga lafatra. Ny mpitsara mpamoaka didy dia miezaka foana manakaiky ny marina. Fanapahan-kevitra politika no natao amin'ny fampidirana solotenan'ny mpanao politika ao amin'ny CES vaovao. Raha ny lalàna nefa no jerena, hoy Andriamatoa Auguste Marius Arnaud, tsy mahazo manao politika izay mpitsara. Raha ny lalàna sy ny fitsipika no dinina hoy izy, fa nitsakitsahana ny fahaleovantena ny fitsarana izao amboletra manavao ny CES izao. Amiko manokana hoy izy, tsy mety ny fanoloana ny mpikambana ao amin'ny CES. Fanatsarana ny tokony natao raha nisy fahadisoana fa tsy fanovana. Raha mpitso hoy izy, raha tsy ankasany fianakaviam-be raisam-pirenena sy ny mpitondra ny didy avoaka ny CES vaovao, ovana indray ve ny CES? Zavatra tsy fahita mihitsy hoy izy ny hoe terena anova didy mpitsarana tsy azo ivalozana ny mpitsara. Safidy io na mpanao politika ihany no tendrena ao amin'ny CES dia avela izy ireo anao ny daniny kibony, na mpitsara ihany no tendrena. Tsy mihitsy hoy izy izao fampifangaroana mpanao politika sy mpitsara izao. Ary mbola namafisiny ty filohan'ny SMM ty izany, zany tenin' zany taorian'ny fivoriana nataon'ny mpitsara tamin'ny 5 Aogositra. Nilaza izy fa misy teti-dratsy mihitsy ambadika izao fanovana ny CES izao. Manahy aho izy fa mba ahafahany ifehy ny CES vaovao mikasa anendry mpitsara azony baikoana ny mpitondra sy ireo lehibe ao amin'ny ministera ny fitsarana. Izay SMM dia tsy rototra hiditra ao amin'ny CES vaovao. Na izany aza hoy izy, izay tsy misakana ny namana mpitsara te hiditra ao. Aleonay hoy izy, tsy misy mpitsara mihitsy ao amin'ny CES vaovao. Raha mahita izay fa ny andro tokony mpikambana dia olona atolotra ireo etamazoro politika. Za namana Ismaël raha mandinika ny ireo mpitsara malagasy ireo, izao ny sary hitako avy aty ivelany.
mizara ankolafy roa ny mpitsara ary ankolafy tsy mitovy hevitra. Andaniny ao ireo mpitsara zatra mandady eo anatriny mpitondra, vonona namboamboatra didy mpitsarana mifanaraka amin'ny baikon'ny mpitondra rehefa mahazo tampy maso matevitevina izy ireo. Ankilany ao ireo mpitsara sarom-piaro amin'ny asin'ny mpitsara sy ny fahaleovantenany fitsarana tsy manaiky lembenana amin'ny tsindry ataon'ny mpitondra. Misy miteny hoe nanao fianianana ireo mpikambana vaovao ireo. Eny, nanao fianarana tokoa ireo tamin'ny 20 Aogositra. Tsy midika inona izany amiko satria efa fomba fanao ao amin'ny fitsarana. Nanao fianianana koa ange ireo mpitsara mpikambana atao amin'ny CS taloha fa nodakana. Ary ty aza namany Ismaël no mahagaga. Mba nanao fianianana koa ny administrateur civil Andriamatoa Mahazaka Clermont Gervais. Adinony ny lesona nampianarana azy teny amin'ny ENAM mikasika ny fisaraham-pahefana hoe l'administrateur ne juge pas. Tsy mahazo manao asa fitsarana ny administrateur civil. Izay ny lesona nomena azy tany amin'ny ENAM. Kanefa sady manao ny akanjon'ny mpitsara Andriamatoa Mahazaka Clermont Gervais no ny anina izy fa anao fitsarana tsy mitanila. Za mino namany Ismaël fa any ambadimbadika any miome tapatsinay ry Sisanosy Ramitany Lamamra mahita ny adalana ataon'ny malagasy. Resaka azo vitaina eto Madagasikara nasain'ny fianakaviam-be raisam-pirenena no dinina erany Afrika dia nandeha tokoa ny mpanao politika malagasy. Olana azon'ny malagasy samy malagasy vana namorona ny fianakaviam-be raisam-pirenena tondro zotra mampiady kanefa nosy ny avy ny mpanao politika soa mantsara. Amin'ny fotoana tokony faliana asain'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mitomany ny mpanao politika dia mitomany. Amin'ny andro fahoriana asain'ny mandihy dia mandihy. Kanefa sady tsy omeny ny fankatoavany no resaka fanasaziana tsisy farany no ataony. Zany no lazaiko hoe any ambadika any miome tapatsinay ry Sisanosy ny namany. Ridicule. Tadinao be Ismaël. Ridicule izany voambolana nampiasainao mikasika an'ity CS ty tamin'ny herinandro lasa mikasika ny fanavoazana azy. Tsy manaonao foana akory ny Frantsay sy Ramatoa Catherine Ashton amin'ny fanindrina ny fanatanterahana ny didy fito. Fantatry izy ireo tsara zavatra ataony fa ny mpanao politika malagasy no adala sy vendrana mialatsiny. Ampisy ady eto no tetehan'ireo vahiny ireo. Tsy nety nitranga ny ady no tondrozotra dia nampidiry ny didy fito. Raha mbola tsy mety miady any malagasy amorona hevi bobo hafa indray izy satria ny fisiany korontana eto Madagasikara no ahafahany manamarina ny fampidirany tafika Europeana EUFOR. Iaro ny fifidianana, iaro ny voka-pifidianana dia Ramatoa Tala sy Andriamatoa Rakototsafy François filohan'ny CES vaovao. Izy azo antoka fa ho bolokiny koa.